dia andro iraisam-pirenena natokana hanamafisana sy ampatsiahivana ny mahazava-dehibe ny anjara-toerany vehivavy sy ny mahazava-dehibe ny fiarovana ny zon'izy ireo. Ny zon'ny vehivavy tokoa mantsy dia zo fototra. Ekely lalàna iraisam-pirenena raha tsy ilaza fa tsy ny fifanarahana iraisam-pirenena tamin'ny taona 1970 momba ny fanafoanana ireo endrika fanavakavahana ny anjady amin'ny vehivavy ny tenako. Izany fanomezan-danja ny zon'ny vehivavy zany dia mbola mafisin'ireo didy aman-dalàna manan-kery eto Madagasikara, indrindra moa fanolalam-panorenana. Raha ny totanisany jerena dia vehivavy ny antsasaky ny poniny eto Madagasikara araka ny lazainy Première Dame teo. Izy ireo dia misana draikitra misandrahaka amin'ny sehatra maro eo izy ny tontolo ambanivohitra sy andrenivohitra ary mitondra anjara biriky ny goavana amin'ny fampivoarana ny firenena. Amin'izao vanim-potoana ny fanavaozana izao dia isan'ireo mpiantsehatra tsy azo idivirana amin'ny fanarenana ny firenena izy ireo no sady lahara-pahamehana ao amin'ny politika mpanjakana. Miara malala rehefa fa mbola maro miezaka miandry atsika amin'ny fanajana sy ny fampanajana ny zon'ny vehivavy raha ny zava-misy tena anivon'ny fiarahamonina no jerena sy dininy. Maro ny karazana herisetra mbola mahazon'ny vehivavy, ao ny herisetra ara-batana, ny herisetra ara-nofo, ny herisetra ara-moraly ary ny herisetra ara-toekarena. Betsaka ny vehivavy tsy mitaraina fa miaritra ireny karazana herisetra reny ampangina. Mariko etoana fa ny tenako dia manohitra nateraka ireo karazana herisetra ireo izay hely teo anatrehan'ny lalàna. Manentana ny avarotom-bapahefana mahefa rehetra araka izany ny tenako mba handray ny andraikitra tandrify azy amin'ny fampanajana ny lalàna natao iadivana amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalany na mahavavy. Tsara ny mampatsiaro amin'ny fisin'ireny lalàna ireny dia atao na mafisana fa misitraka zo mitovy amin'ny lehilahy ny vehivavy ary tsy tokony misy familokiliana ny vehivavy amin'ny fisitrana ny zo maha-olombelona azy. Koa satria rehefa miresaka vehivavy dia tsy tokony ho adinoina ihany koa fa ny zazavavy ankehitriny dia ho vehivavy andry ny firenena rapitso. Ny zazavavy dia manana zo hianatra mitovy amin'ny zazalahy, mendrika ny hanana ho avy, hanana ho avy mamiratra sy hanana asa sahazy izy ireo arantoky ny fampandrosoana maritra ny firenena. Tsy azo ekena ihany koa ny fampiasana aloha loatra ny ankizivavy ka niliana azy ireo tsy hisitraka ny zo fototra amin'ny maha-ankizy azy. Ankoatr'izay mila mafisina ny fanabeazana ny tanora sy ny fanentanana ny ray aman-dreny mahakasika ny fanambadiana sy ny fitondrana voka aloha loatra. Raha ny fanabeadiana natao banky iraisam-pirenena momba any Madagasikara dia manodidina ny vehivavy 410 amin'ny 20 hatramin'ny 420 taona no manambady alohan'ny faha 80 taona eto Madagasikara. Izany antotanisy izany dia tokony ampieritreritra atsika. Avoitrako manokana ny sehatry ny fandraisana anjara ny vehivavy amin'ny raharam-panjakana sy ny politika. Mbola hitantaratra fa mbola vitsy anisan'ny vehivavy samy mandray anjara amin'ny fifidianana sy ny fitazomana toerana politika eto Madagasikara. Kanefa tsy mihena mitana amin'ny lehilahy ny vehivavy raha ny fahaiza-manao no jerena. Ary matetika azy dia amin'ireny sehatra izay tazomina vehivavy no mandroso kokoa. Izany indrindra no anararaotako anentanana anareo vehivavy handray anjara feno ao anatin'ny fitaonan-doham-pirenena araka ny fanolazainy Première Dame teo, ahafahanareo mitondra ny etaetanareo ety manintsy ireo lesitra sy sakana rehetra amin'ny fametrahana ny rariny ny fitovian-jo sy ny fizaka-tena izany. Izany fampandraisana anjara bebe foa ny vehivavy izany dia mifanindry andalana amin'ny lohahevitra manokana ny safiditsika amin'ny fankalazana izao andro ny vanomaritra izao dia ny hoe vehivavy malagasy tery iray ho an'ny fanavaozana ny firenena. Eto aho dia manentana manokana atsika lehilahy mitovy amiko. Mendrika aja sy voninahitra ny vehivavy rehetra
na reny, na vavy, na anavavy, na zanaka. Koa aoka isika. Koa aoka isika tsy ho vato misakana fa hidoro ho arofanina fiarovana ny zony izy ireo. Manambara fahalemena ny fanosihosina ny zony vehivavy. Ary mariky ny fahamboniany toe-tsain'ny lehilahy ny fanandratana ny vehivavy eo amin'ny toerana sahaza azy ireo. Tsaroa fa ny vehivavy ny kitapon'ny finosana sy antony fitohizan-tarana. Ary tadidio fa nanoteny hoe firenena izay efa voalaza teo izy dia ny fototeny ao anatin'iny ireny. Manentana ihany koa ireo fikambanana misehatra mizony vehivavy sy ireo tompona ndraiky fanjakana rehetra hanao vaindohan-draharaha sy hijery akaiky ny olana sedrain'ny vehivavy eny amin'ny fiarahamonina sy ny fampanajana ny zony vehivavy amin'ny alalan'ny fandraisana ireo fepetra voatombony lalàna. Tsaroa fa isika ireo no kitro ifaharana amin'ny fanatanterana ny tanjona fahadimy amin'ny fampandrosoana no vainjafy na ny ODD zany izay mikendry ny fitovian-jo eo amin'ny lahy sy ny vavy. Eo ihany koa ny ady atao amin'ny fanitokana sy ny erisetra atao amin'ny vehivavy. Mino aho fa tsy janona araka ny voalazany teo ihany ho fankalazana sy fety sy mandiha sy orakoraka sy fampandrahonana lehilahy satria za zao mino fa misy lehilahy mahandro any an-trano amintsika miteny zao ny androany. Tsy janona amin'izay ihany ny androany fa fotoana dinia lalala ireo ezaka mbola miandry atsika amin'ny firoborobona mizony vehivavy. Averiko ihany dia resaka fa miverimberina teo rehefa nilahatra ny vehivavy ny kabary izay nataonareo dia nareo vehivavy fanohitra ny fampandrosoana amin'ny firenena satria manino raha nareo mandray anjara tsy sarotra ne tsy sarotra le fandraisana anjara fa za zao raha vao miteny madamako matahotra hanome lamosina ambony fandrina izy dia tonga dia loko malakilaky ny zavatra tenena. Dia izao rehefa nareo vehivavy ny mananatra anay lehilahy hoe aza manao kolokolo dia tsy manao io. Marina hoe zany sa tsy marina le tena rehefa nareo vehivavy ny manao an'izao hoe mampandroso ny sehatra iasanao sy ny toerana misy anao mampandroso io. Hoaizy izy tsy anao dia azo lamosina eo ambony fandrinao. Zay le hoe nareo fanohitra ny fampandrosoana io nareo mandraisandraikitra koa eny amin'izay sehatra tokony andraisana andraikitra. Araka ny teniko teo ny vehivavy rehefa tena jerena akaiky tena mahavita lavitra no mivita lehilahy io rehefa mandray andraikitra. Za zao misy zavatra atolotry ny première dame mifaritra 720 izay nandray anjara teo rehefa avy eo dia ny ady tsy sako ataoko mihoatra ny azy tsy asika eo eny oela velona ianareo vehivavy rehetra hotsimbin'ilay nahary manokany ani ianareo reny malagasy rehetra sy ireo tovavy andingy azy ireo rahatrizay alohan'ny amaranako azy dia anao tenikely ho any vahintsika satria misy izay nanakaja tonga nanatrika izao fetandroan'izao fohifohy Excellence Madame la Ministre Conseillère de la Présidence de la République Centrafricaine, Excellence Mesdames les ambassadeurs, Mesdames les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur et un plaisir pour nous de pouvoir marquer cette journée internationale des droits des femmes du 8 mars avec vous. Votre présence est le signe que les droits des femmes sont une cause commune qui dépasse les limites de nos frontières et de nos cultures. C'est aussi une cause commune qui dépasse le genre. En tant que chef de l'État, mais aussi simplement en tant qu'homme, je tiens aussi à vous exprimer ma reconnaissance et ma fierté pour tout ce que vous accomplissez tous les jours dans vos engagements personnels, familiaux et personnels, professionnels et pour le bien de la société en général. J'encourage ainsi chacun et chacune responsable à tous les niveaux, nous simples citoyens, à poursuivre nos efforts pour plus de justice et de reconnaissance pour les femmes qui sont le socle de nos familles
et de nos sociétés. Continuons à travailler ensemble et à donner le meilleur de nous-mêmes pour faire avancer vos droits et permettre l'avènement ainsi d'une société plus juste et plus prospère. Je vous en remercie. Makasih kepada Tuhan, makasih kepada Tuhan.